Ampitiavana trano no iarabakanao manaraka ity fandarina zany malaza ity. Omaly moa zany dia nitanterahana ny fanelanelanana nentin'ny ray aman-dreny mitarika ny fiambonana fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Izy efatra amin'ny rahalahy mpitarika izany FFKM izany no nanan-tanteraka ary niantso ireo kandida 320 hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Novambra 2024 ity. Hatrantranga dia solitena no nalefa ny kandida larina fahatelo Andriamatoa Rajoelina. Tao anatin'ny tao dia ny kandida no niraisy ny FFKM ho fanajana an'izany foto-kevitra fiombonana ho amin'ny fanelanelanana sy fikaroham-baolina zany dia voatery navoaka ny toerana izay nanaovana izany fihaonana izany ny solitena Ngara Rajoelina, Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Zava zany ny am'izay mba tsy siny adevitra lalina ny amin'ny hoe naninona ny nandeha tany fa ny zava-misy dia ny amin'ny hoe fananinona no tsy niarika ity fanelanelanana ity ny kandida Rajoelina raha ohatra ka izay no atsitsinina ny resaka. Antson-javatra samihafa no mbe ao an-tsainy ny mpanara-baovao rehefa misy trangoatran'izao. Rehefa tsy manantona ny olona anankiray izay heverina fa hifatoan'ny adevitra satria ao aminy mihitsy ny adevitra no mifototra noho ny firotsahako fidiny sy ireo fanapahan-kevitra ny raisiny ny androm-panjakana eto amin'ny firenena dia azo heverina ho isika fa misy adevitra izay mety mahatonga izao tsy fahatongavan'izao. Eo aloha ny tahotra satria manoloana ny kandida 120 tsy mitovy hevitra aminy izy iray dia efa manahira an'izay na eo amin'ny lafiny isa fotsiny ihany aza. Fa eo ihany koa ireo adivaritra izay tsy maintsy andeha ao anatin'izany fanelanelanana politika izany. Ny fanelanelanana politika aloha hanitsitsika ny resaka ho an'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay milaza fa tsy misy krizy eto Madagasikara dia entina ilazana fa misy krizy eto matotonga ao anatin'izao fanelanelanana politika izao. Ary mijoro amin'izany mitarika izany ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Verenantsika le resaka teo ny amin'ny hoe misy adivaritra mandeha ao anatin'izany. Mazava ho an'ireo kandida 220 dia ny 120 amin'izay no raisintsika satria ny ray moa tsy fatan-kevitra hatramin'izao. Fa izy 120 izay hitantsika amin'ny sary dia mametraka mazava tsara ny amin'ny hoe tsy anisan'ny kandida pirotsa-kofidiana Andriamatoa Rajoelina satria tsy mahafeno izany fepetra izany, lalàna no miresaka izany. Ny senisy ny ACC dia mampiaya beny ihany ny fomba fiasan'izy ireo eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ka takian'izy ireo ny tokony hanavaozana ny rafitra hikarakarana ny fifidianana, ny rafitra amoaka ny vokatra ofisialy izany fifidianana izany. Hitsara ihany koa ireo fitoriana izay alefan'ireo kandida mandritra ny fotoana izay hisiny ny fifidianana ka hahitan'ireo kandida ny zavatra tsy mahomby ao anatin'izany zotra-pifidianana izany. Ary ny fahavatra farany dia ny amin'ny gouvernemanta izay mitatana ny raharaha-panjakana vonjimaika amin'izao fotoana izao. Tsy tanteraka le hoe gouvernemanta tsy mitanila na hoe neutre fa gouvernemanta mitanila misy amin'izao fotoana izao ary mikambana ao anatin'ny gouvernemanta io dia efa mametraka mipaikady hiverena ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitantanana firenena indray ary misy amin'izy ireo mihitsy ary heverina fa anisany hitatana ny fampielezan-kevitry ny Andry Rajoelina ary efa mametrapetraka mipaikady eny anivon'ireo taleparitra isan-karazany. Voaresaka matetika an'izany ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena eny anivon'ireny faritra samihafa ireny. Voaresaka matetika amin'izany ireo tompon'andraikitra samihafa eny anivon'ny distrikta ka na milaza ary ny syndicat izay miaro na ireo kolektifa ny administrateur civil dia efa nisy fampironana andraikitra tsy kelikely nataon'ny ministeran'ny atitany amin'ireny tompon'andraikitra ireny dia ny fandefasana ireny lehibeana distrikta na préfet ireny hitety commune ary andefa tatitra maka ny nivon'ny ministera. Dia ataontsika fomba fiasa zany fa na izany na tsy izany aza mampanabe ny ihany ny amin'ny hoe efa natolotra azy ireo ny fitaovana fa mbola natolotra azy ireo ihany koa ny andraikitra hidina bebe kokoa ka ny fidinany ireny tompon'andraiki-panjakana ireny bebe kokoa eny anivon'ny commune ary andefasana tatitra dia toa misy influence politika ihany na misy fitsabahana politika ihany satria anatin'ny vaninandrom-pifidianana antsika amin'izao fotoana izao. Ireo ben'ny tanàna rahateo
Efa nisy fotoana nasaina nanao fanambarana sesesy fa anoana an'Andriamatoa Iany Rajoelina ary mivatsiana moto ny akamaroan'izy ireo. Iny fanomezana moto iny aza mbola nirohizana ady hevitra tambony ny aminy hoe tsy maintsy manao ny ezaka rehetra, ary misy tamin'ireo be ny tanàna no niteniny amin'ny soraty aminay aloha le moto mba tsy entiny ilazaina fa mampiasa ny fitaovam-panjakana izahay. Ady hevitra nandeha zany. De ohatran'izany moto izany ihany koa reo fiara zay nozaraina eny amin'ny préfecture, eny amin'ny district, eny amin'ireo taleparitry ny fanabeazam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Zay efa misy ny azona vaovao amin'izao fotoana izao fa ireo plaque rouge dia efa navadika ho plaque mainty. Endriky lay asa maloto mandeha any ambadimbadika any daholo izany rehetrarehetra zany ka tsy ampadio an'ilay fifidianana. Ny mifanohatra ny maloto manko de madio, ka tsy ampadio isika le fifidianana ho avy eo. Kanefa dia ireto gouvernemanta miara-mitantana reto no miezaka mafy mitatana ny firenena, kanefa izy ireo efa manana fironana politika, manana ihany koa iraka politika na mission politika zay hampandany lay filoham-pirenena teo aloha. Izany adevitra rehetrarehetra izany dia tsy maintsy vahana avokoa satria tsy jamba akory ny kandida 1/10 nitambatra ka tsy mahita io zava-doza zay miatra amin'ny firenena io. Tsy jamba ihany koa izy ireo ka tsy mahafantatra ary tsy mahita izany zava-misy eny anivo ny faritra district ary commune sy ny vokotany izany. Indrindra ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay tena anairana ny kandida, anairana ny mpanara-maso ny fifidianana, anairana ihany koa ny sehatrisam-pirenena ny aminy hoe tsy fahalavitra reny ny kara-pifidianana zay zaraina eny amin'ireo mpifidy isa-tokantrano ankehitriny. Betsaka manko no menomenona ny amin'ny olona zay efa maty tamin'ny taona 5/24 tsy nifidy tamin'ny taona 4/24 no nahazo kara-pifidianana 3/24. Lisitra inona arak'izany nampiasain'ny CENI ka namerenana maty ho mpifidy amin'izao fifidianana novambra 3/24 izao. Misy kosa indray reo lalovan'ny fanitsan'ny mpifidy tamin'ny farany teo ka ny lohatrano dia voasoratra mazava ao anatin'ilay kara-pifidianana fa ny anaran'ny olona samy hafa ao anatin'izany kara-pifidianana zany de tsy anaran'ny olona mipetraka ao anatin'ilay lohatrano. De olona iza zany reo ao anaty lohatrano ireo, fa le olona tena tompon'ilay adresy indray no tsy voasoratra ao anatin'izany kara-pifidianana izany. Tranga iray hafa koa zany. Fa tranga iray zay asehontsika amin'ny sary ihany koa dia olona iray manana kara-pifidianana 3 be zao amin'ny nomero mitovy ery ambony. Tranga fahaefatra resahantsika amin'ity fikorotanana kara-pifidianana ity ihany koa dia ny fisina olona anankiray manana kara-pifidianana roa samihafa. Ny anarany misy anarana mitovy amin'ny amin'ny kara-panondrona, fa misy anarana novaina kely fotsiny fa tsy mifanalavitra amin'ilay kara-panondrona, fa ny mombamomba an'ilay mpifidy dia zay voasoratra ato amin'ilay kara-pifidianana ray ihany no voasoratra ato amin'ilay kara-pifidianana ray, ka nomero samihafa no mitondra izany kara-pifidianana izany. Hitantsika amin'ny sary izany. Inona daholo zao trangan-javatra rehetra izao. Heverina fa tsy anomalia tsotra izao. Fefa endrika izay hoso kara-pifidianana atahorana ho avy eo. Ary misy mihitsy aza no nandefa ny vaovao taty amintsika ny aminy hoe mpifidy ao Akorondrano andrefana satria mipetraka ao. Kanefa dia any ampandrana no misy ny kara-pifidianana sy ny birao hifidianana. Mifanalavitra be mihitsy zany. Kitoto ara-pikarakarana ary endriky ny osoka zay arangaranga sahady zany amin'ny fifidianana ho avy eo. Voavahan'ny CENI ve zany ao anatin'ny fotoana fohy. Inona no antoka omen'ny CENI satria izy ireo no ikarakara ny fifidianana ka tena hilaza izy ireo fa madio ny fifidianana ho avy eo ary tsy tokony hisy izany fitanilana izany. Ary tokony ekeny rehetra na hoe accepté par tous ny voka-pifidianana ho avy eo. Inona no antoka raha toka ireo aza ny kara-pifidianana zay ahafahana manatanteraka ny safidy any amin'ny birao fandatsaham-bato. Ankoatran'io mbola tsy resaka ny tontolon'ny lisam-pifidianana isika. Ankoatran'io mbola tsy resaka tsika ny any amin'ny tontolon'ny
mpikambany birao fandatsaham-bato satria misy mandefa amin'izao fotoana zao ny amin'ny tokony ho mpampianatra ny mpikambana ny birao fandatsaham-bato ary efa ketriketrika le mpitondra fanjakana sy mpiaradia am'izany am'izao fotoana izao. Kanefa ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato dia fivoriam-be-pokon'olona ary ny fivorian'ny fokon'olona no misafidy izay mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Zay lany heram-bahoaka araka izany fa tsy hoe zay ny eritreretin'ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana mba hanaovan'izy ireo paikady politika. Misy antony daholo manko ny amin'ny hoe mba isika no ato anatin'izany birao fandatsaham-bato zany mba handamidaminana ny resaka procès verbal na PV na fitanana tsoratra. Izany endriny rehetrarehetra izany no mampiaka-peo ho an'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny amin'ny hoe tena sehatra mihitsy hifaharan'le mpitondra fanjakana le fahefana. Satria mamy loatra le seza, mamy voninahitra, mamy lay vola ka tsy fohy afototra, ka tsy sa afohy zany fahefana seza izany. De io manaonao foana io aretin'izy ireo manaonao foana miaraka aminy ilay voamera-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Entin'izy ireo manaonao foana miaraka aminy ilay fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mazava ho azy ny gouvernemanta dia miara-mirohatra manao an'izany tetikady hampandaniana Ngarajoelina izany. Mailo anatrehan'izany ireo vondrony kandida, mailo anatrehan'izany ireo solombambaoka mitambatra amin'ny angaredona zay anao fandarana rapitso ravakapitso, ary mailo anatrehan'izany ireo vondrona toko politika maro samihafa sy ireo fikambanana ary indrindra ny société civile sy ny syndicat eto amin'ny firenena ka mampiakatra amin'ny feo manambatra ny heriny. Ary raha mbola azo atao tsy mainka ny hatrehana izany fifidianana izany fa fandaminana aloha no tokony atao satria hitarika amina korotana sy ady atrano zao tsangan-dravatra izao raha toa ka tsy voasoroka mialoha. De manamarina ny aiany ny FFKM hatramin'izay ny amin'ny hoe toy izy aloha ny fifampiainoana sy ny fifampiresana hisorohana ny korotana sy ny ady atrano. Fa nandraina ndraiky niny ny FFKM ary izy ireo zay nilaza tamin'ity androany ity fa mizotra tsara izany fa ny angaviana dia ny hanatsarana ilay fifampiantsiana eto sy eroa. De veritsika fa tokony hametraka ihany koa fomba fiasa madio ao anatin'ny raharaha demokratika sy fanalana maneho hevitra ny mpitondra fanjakana ka hamela malalaka ihany koa tahaka ny famelana izy ireo malalaka ny mpanohana ny fitondram-panjakana sy ilay kandida zay toerany 120 kandida amin'izao fotoana izao ka hameny ny palais des sports amin'izao maha io mba ahafahana manao tatitra ho an'ny mpanaradia ireto kandida mitambatra ireto. Lojika ara-demokratika izany ary lojika na adevitra zay tokony andeha. Rapport de force ihany koa ny adevitra eto fa tsy raha-kevitra fotsiny ihany na raha adivaritra araka ny fifandaminana fa misy zay rapport de force zay. Mino isika fa ho tonga saina ara-politika an'izany ny mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana ka tsy izy ireo indray no zary vato manoharandrana na ho zary hisakana ny fizorany adevitra zay efa tokony hahitana marimaritra iraisana kanefa sakanana any amin'ny fomba fanehoan-kevitra, sakanana any amin'ny fomba fijoroana, sakanana any amin'izay rehetra mba mitondra ny fomba fahitana raharaham-pirenena na any amin'ny tambazotra sosialy aza. De mbola ilay fomba fiasa na ny herenina mpanao politika mpanohatra tao anatin'ny efatra taona latsaka ihany ny tian'izy ireo hampiarina amin'izao fotoana zay hanombohany ny fampilezan-kevitra tsy ho ela izao raha toa ka isy ny fifidianana. Samy mailo rehetra ary samy mametraka ny arofanina sy ny balizy hisorohana izany trangan-javatra zany kanefa moa rehefa atosika ny mpitondra tsy anaty efitrano fa amina toerana hafa ny vondron'ny kandida sy ireo rehetra zay aneho ny heviny de veritsika fa haneho adevitra hafa indray amin'izany fotoana izany ary tsy adevitra fifidianana irery-tsony ihany fa mety hiditra adevitra raharaham-pirenena hafa indray. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.